Raha mbola mankasitraka anao an-trano manaraka tsy tapaka ny fandarana meteo manolotra ny manahoana tompoko lahy sy tompoko vavy. Mbola mitoetra amin'iny ilany atsinanan'ny Madagasikara iny hatrany ilay andian-drahona manify izay mandrafitra ny andro amin'izany faritra izany. Noho izany dia mahery hatrany ny ranomasina amin'iny faritra avaratra atsinanan'ny nosy iny ka mila mitandrina ny mpanjono an-dranomasina sy ny mpiandrika. Ahery ihany koa ny rivotra ny amin'ny faritry ny Afoatany sy ny amin'ny tapany avaratra iray manontolo iny. Ny nandrafitra ny toetrandro amin'ny faritra sisa dia ny alina malefaka. Araka izany dia toy izao manaraka izao ny toetrandro ny tombatombanana amin'ny rapitso fahafolo ny volana Jona 2024. Anorana malefaka ny faritra Antalaha, Analanjorofo, Atsinanana ary Vatovavy fitovinany. Holalovandrahona kosa ny ilany atsinanan'ny Afoatany fa ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Aorian'ny fizavan'ny andian-javona Voamaraina faritra Melaky sy Menabe. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mbola hitohy hatrany ny orana malefaka ny amin'ny faritra Antalaha, Analanjorofo sy Atsinanana iny fa ho tsara ny andro amin'ny ankapobeny amin'ny faritra sisa. Ny maripana no tombatombanana ao amin'ny rapitso maraina dia misy fidinany hatrany indrindra ny aty amin'ny faritry ny Avoatany satria 7 degré celsius zao ny ambany indrindra hitantsika ny vakina karatra sy any Fianaratsoandy. Ny aty amin'ny faritany kosa 7 degré celsius. Ho amin'ny rapitso tolakandro iray dia misy fidinany hatrany ny maripana indrindra ny amin'ny tapany avaratra Madagasikara mandina 7 hatramin'ny 1.3 degré celsius izany. Ny any amin'ny faritra Tsimane mandina ny 4 hatramin'ny 8 degré celsius. Ho an'ireo tanàn-dehibe vitsivitsy amarana antsika ny fandarana meteo amin'ity alina ity dia fantaro ary fa andrahoana indray ny andro amin'ny rapitso any Paris anorana tandrifin-drahona any Milan sy Johannesburg. Ho araha akotroka kosa ny faritry Bangkok fa ho tsara ny andro any Nairobi. Ho an'ireo nosy rahavavy manodidina dia anorana tandrifin-drahona malefaka ao amin'ny rapitso any Port-Louis, Comores sy Saint-Denis any. Ny faritry Seychelles no ahitana oram-baratra ary mety arahana rivotra. Dia izay indray no azonao rosantsika amin'ity alina ity manome fotoananao izay ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.